Manohitra ny fikitiana ny tany ireto fokon'olona ato amin'ny fokontany Ambondrona, manamorona ny campus ny université ireto. Raha nambara ny chef fokontany, tafiditra amin'ny ampahantany anaovana fotodrafitrasa ho an'ireo mpianatra ny tany ireto fokon'olona ireto. Le fivoriam-pokon'olona eto zany misy ampahany tany fokon'olona tafiditra ao amin'ilay programme an'asa présidentiel le R+1. Tamin'ny voalohany zany dia alohan'ny nanganana ny ora fotodrafitrasa eo niresaka niaraka taminay chef fokontany sy ny chef secteur ny solotenin-jareo avy amin'ny université de namaritra mihitsy zareo hoe hatreo amin'ny WC farany de sy makany mahazo amin'iny amin'ny bassin de zay hoe alefasy fa tombotsoa ho an'ny zana-bahoaka zany ho an'ny zanaka malagasy de nekenay fa rehefa tonga nefa lay fanatanterahana de nisy niditra ampahany aty amin'ny tany fokon'olona le izy de zay zany mahatonga ny fokon'olona am'izao mirongatra satria arak'ilay fanambarana nataon'ny président d'université de voatonona koa le 220 hectares zay efa nioccupé ny fokon'olona zay efa ny fokon'olona nanamainty milaly azy. Tsy manohitra ny programme manasa ny fanjakana foibe sy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izy ireo fa ny fangatany kosa mba tsy kitiany ny tany. Imo projet présidentiel zay zany tsy afaka manohitra an'izany satria samy manana tombontsoa an'izany daholo na zay zany manana zany ka mianatra akao fa saingy le mampalahelo zay aminazy fogna hoe le université milaza hoe manana tany 220 hectares ao nefa zay fokon'olona zany mba inisany nangataka tamin'ny miaramila manana 320 hectares koa de tokony ataon'ny fanjakana zany magnavaka tany fokon'olona sy ny tany université. Ary fa nisy fanarahana amin'ny fotodrasa nataon'ny président io zany ny fokon'olona tsy mandany io manana zanaka ampianarina ao zegny ny fokon'olona ary maro zanaka nefa nianatra tao fa saingy zavatra ny fanarahana tao ohatrany tsy zay ny zavatra miseho am'izao fotoagna zao satria le hevitra hatra eo am'le WC simba ka am'izao fotoagna zao zegny de zay miteny mangataka zegny zay am'le fitondram-panjakana tokony afindra io satria maro le toeragna malalaka eto satria ninay ireo zavatra natao constat de mise en valeur zireo tamin'ny fotoagn'androny nanaovana nazahoana ordonnance tamin'izany nanaovana constat de mise en valeur somina terrain maro zany magnamia 320 hectares zay karakarazana prescription acquisitive zegny le izy tamin'izany fotoagna zany ka am'izao fotoagna zio zany ohatrany karaha mody tsy hita zany droit-n'le fokon'olona zay ny zavatra teneniko zany ny ohatran'le zavatra ny fanarahana io zavatra nalaindreo reo ka zay hoe zay tsy manohitra le projet présidentiel fa tokony atao amin'ny toerana tsisy olona maro toerana malalaka ato. Anisan'ny mbola notoeriny ireto fokon'olona ireto ny fanombahan-javatra ataon'ireo mpianatra ao anatin'ny taniny izay nambaran'izy ireo hatrany fa tsy manana zo hiditra ankeriny ao anatin'ny taniny ireo mpianatra. Ary zio tsy voandroany fa efa ela fa tindray mitoraka aty zany tena mahagaga hoe maninona le mpianatra no mandidiny université rehefa tsy tiandreo le toerana ny safidiny ministera sy ny lehibe ny université hoe eto anaovana an'le zavatra de tsy tianay io fa aty amin'ny tanin'olona ny tianay ka zay vahoaka nefa tsy manaiky an'izay satria efa mafy loatra ny zavatra ataondreo ary tsy adidin'ny mpianatra ny miditra amin'ny fananan'olona mandroba azy manimba azy fa ny responsable ny université tokony fampiresaka amin'ny vahoaka raha ohatra ka misy tany vahoaka halaindreo. Andrasana araka izany ny fanampanzavana avy amin'ny tompon'andraikitry ny université eto Mahajanga sy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa mahakasika ny fananganana ny fotodrafitrasa ho an'ireo mpianatra eto amin'ny campus ny Ambondrona.